dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika afaka nanatanteraka ny fanompompivavahana izay nataontsika teo. Tena mpifaliana tokoa no ahafahana manatanteraka izany androany. Ary dia misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika noho ny nanomezany antsika ity fotoana ity, nanomezany saina endry manaja sy manome voninahitra azy amin'izao fankalazantsika ny tsingeritaona ny 20 taonany tiako Madagasikara izao. Fotoana anankiray manana ny tantara zany, ary fotoana anankiray tokony tsy ho adino koa dia trady miaraba anareo ato eto no miaraba antsika rehetra natratra izany fotoana zany. Fotoana dehibe zany hoe aminareo. Isaorana ihany koa isika rehetra, ianareo mpitarika ny antoko, isika mpitarika ny antoko, ary ny mpikambana rehetra manerana ny nosy, eny hatreny amin'ny fokotany eny, hatreny amin'ny commune, hatrany amin'ny faritra, hatrany amin'ny faritany, manerana ny nosy manontolo, dia misaotra antsika rehetra satria dia mijoro mandrakariva ny tokotiko Madagasikara. Raha ny taona no jerena dia tena mbola tanora, zany 20 taona zany tena mbola ao anatin'ny herin'ny tsara mihitsy sika noho zany antoko politika manana maizy azy, manana ny heriny sy ny tanjany, ary indrindrindrindra mametraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainany ary keo ny programanasany, indrindrindrindra ny fanatanterahana reo vinanasa rehetra mba entina nasoavana ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amintsika. Raha oharina amin'ny olombelo hoe aminareo dia tena mbola tanora dia tanora tokoa zany 20 taona izany, noho izany manana ny hery hitondrana tsara ny firenena zany, ho aza matavatra rehefa minofotsy ny any. Antoko vonina hiatrika tany ny raharam-pirenena ny atokotiko Madagasikara, ary tsy kosomaso mihitsy amin'ireo zavatra mitranga rehetra satria toy ny fiainan'ny olon-drehetra, toy ny fiainam-pirenena rehetra, toy ny fiainan'ny antoko politika rehetra, dia tsy ao ihany araka ny tenin'ny ray aman-dreny mpitandrina teo ny fahasairanana, ao koa ny zavatra everitsika fa tena nety dia nety, tsy maintsy mizatra an'izany tsika ary tsy maintsy mivonina amin'izany. Ka hoe aminareo aza matahotra minofotsy ny any. Dia antoko tiako Madagasikara dia manana ny programanasany izay heveriny hampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Ny antoko tiako Madagasikara dia efa matotra tsara amin'ny fanaovana vinanasa, fanatanterahana n'izany vinanasa zany toy ny Madagasikara Action Plan, ary indrindrindrindra ny vahaolana entina hiatrehana ny fahasaranana. Tatoato nandrina ny 2 taona dia maro sosona reo fahasairanana na krizy nisy tereo firenentsika. Tao ny krizy vokatry ny aretina Covid-19, tao ny krizy ara-politika mihitsy ary tao ny krizy ara-sosialy, indrindrindrindra ny krizy ara-toekarena. Reo rehetrareo tsy ataontsika mahakivy atsika zany, fa hoe aminareo hoe mivonina hijoro hiatrika zany fiainam-pirenena zany isika. Ireo sakatsakana tsy manaraka ny lalàna izay tadiavin'ny sasany na tadiavin'ny mpitondra fanjakana apetraka dia tsy eketsika zany, ary rahantsika zany, ary hosaotentsika zany fa le matavatra nareo. Tsy maintsy mahita vahaolana isika, ary tsy maintsy mametraka ina tsara dia tsara ny paikady rehetra hiatrehina an'ireny satria raha mahitsy zao hoe raha mafantatra fa na dia ny lalam-panondrenana ary izay fototra hijoroany ny firenena anankiray dia vohitsakitsaka, ary ny fahalalahana na mitenina mivezivezy ary voasakatsakana. Raha mahitsy zany fa tsy hoe be resaka ny amin'izany aho. Ka hoe aminareo hoe ny atokotiko Madagasikara tsy janona treo akory, ary ny atokotiko Madagasikara dia efa manana ny traikefa rehetra ahafahantsika miatrika ireny etraketraka, ireny fanembatsembanana ireny,
ary isika tiako Madagasikara tsy miasa rery isika minonareo tsy miasa rery isika manana an'ireo namana sy tapaka mpiray-tanindrazana amitsika any Adilam-bato manampy antsika misy keo ireo mpiray-miombonantoko amitsika tsy mafoy antsika fa dia miaraka hatrany ary mijery akaiky dia akaiky ny fiainan'ny firenentsika sy ny fiainan'ny atoko ary indrindra mametraka zany programme n'asa zany fanatanterahana ny didy zany amin'Andriamanitra ary enontsika tsara teo aza matahotra izy fa momba anao mandrakariva dia efa teny fameza toky eo antsika zany ka dia ny afatra ho antsika rehetra anio ry mpikambana tamin'ny tokotika Madagasikara dia saia mijoro mandrakariva saia milaza ny marina ary saia miatrika zay fahasahiranana mety hitranga matoa amin'ny teny zany dia fantatra tsara fa mbola ao ihany ireo sasany zay tsy amela mihitsy ny ampandrosoana an'ity firenena ity fa ny tombontsoa manokana dia davina tsy maintsy mijery isika zay soa imbonan'ny malagasy ary tsy maintsy hijery isika zay lalana rehetra azontsika le mba hahafahantsika miala am'izao fahasahirana zao fa mijaly ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy fadiranovana ny eny ambanivohitra tsy mandry andro tsy mandry alina eo amin'ny fandripahalemana ary indrindra hoe aminareo ireo zanatsika tsy mba afaka anao ny fanadina toy ny zanaky ny manana alay fisaratsy ny fanambarana etseroa reny fa betsaka ireo zanatsika ireo zanaky malagasy tsy mahazo ny convocation anaovana fanadinana no ny vola kely tsy ampy ny tanany dada sy neny tena mamontsa betsaka ireo zanatsika tsy afaka manao ny fianarana intsony fa voatery miala manampy ny dada sy neny ka dia hoy aho hoe maherezy ary aza matahotra nareo fa tena mitady zay fomba rehetra isika ankehitriny mba hahafahantsika mijoro hatrany tsy mendrika ao amin'ny malagasy zany zavatra mitranga amin'izany tsy mendrika ho an'ny firenentsika zany tsy mendrika ho azy zany tsy mendrika ho anareo zany tsy ho mendrika antsika rehetra zao fahasahiranana menjady zao firenena manana maizy azy Madagasikara ary firenena afaka iseho afaka alain'ny sasany tahaka saingindrisy ho iaho aminareo ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika ny tsy fahaizana amin'ny tantana ny fitamatamana ary indrindrindrindra ny fijerevana tsy mitovy ka lasa manilikilika ny sasany mba tonga antsika toy izao tsy maintsy apetraka ny fampatokisana na amintsika samysika zany atao fikambanana tsy maintsy apetraka ny fampatokisana amin'ireo mpiara-miombonantoko amitsika ary tsy maintsy apetraka ny fampatokisana amin'ireo firenendehibe zay manakatao afaka anampiana antsika tsy hijery fotsiny isika ireo mpiray-tanindrazana amitsika rahalahntsika nabavintsika zanatsika ray aman-drenitsika any amin'ny atsimo any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny amin'ny fahatrandro ihany tsy hijery fotsiny tsika fa tsy maintsy anentana ny olona rehetra mba hafantatra reo moa zany manjo azy any zany mba hitanareo hoe zany mihinana hoditra izany tena misy zany misy manadio tena misy milaza fa tena misy zany ka dia fampahirezana anao ataoko zay ny afatra ary famezana fanantenana faharetana ary indrindrindrindra ny fitiavantsika raha mbola misy azo atao foana anampina nyreo namantsika ireo zanatsika dia tsy amihana zay soan'izy ireo isika ka dia hoe aminareo hoe ny fotoanandroany dia natonga antsika hitondranam-bavaka ny fantratrarantsika ny sivy amby folo taona ny orenany antokotika Madagasikara omaly dia ireo olom-boafidy toy-solombavam-bahoaka sy toambolo politika no teto niarana andingy izay rafitra vaovao sy fomba fiasa vaovao atao androany dia miaraka amin'ireo tovady aman-janaka sy anareo tena azo natsony dia miaraka eto mitsika fanomboana ihany zao mbola tohizatsika ty fa zay matavatra nareo zany fankalazana fa sy amby folo taona zany hoe aminareo tsy mitsahatra mihitsy tohizatsika foana zany dia mino fotsiny ihany mamerina ary zany ny fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra amin'ny fahatongoavana amin'ity aladirivo ity misaotra manokana ny ray aman-dreny-mpitandrina, pasteur Fidy Malala nanaiky mba
hitondra ny fantompovavaha sy mpahafantatsika tsara ny afany tokony sazava atsika toy ny eraka nampanaovana ny Jeremia ary mazavatsika tsara mazava tsara angambany fa tsy mora akory lalana anjorana zany olona nahazo iraka zany na mission zany misaotra manokana ihany koa mitendry tena mety tsara le isika dia neka dia mbola itoy manakariva ny fiarahantsika miasa zay zany fa dia mankahery antsika rehetra ary dia ho samy tena manitra zao tsika rehetra